Manatitra ny énergie positive feno fitiavana ho antsika rehetra mpanaraka ny ako info dia misaotra anao mbola mijanona sy tamana eto ihany. Ny taux na vibration olona normal dia tsy tokony latsaky ny 510 unité bovie. Raha latsaka an'io dia ambany na negatif ny taux vibratoire an'ilay olona anankiray ary marak'izay daholo ny fieritreretany, ny fahasalamany, ny harenany, ny namany, ny zavatra rehetra manjo azy avy ao anaty ary mivoaka ety ivelany, izany hoe à l'extérieur de soi. 510 UB na unité bovie ka hatramin'ny 4,1 ny tahany angovo antonony milamina tsara na équilibré ny olona anankiray, izany hoe équilibré ny taova rehetra ao anaty ary équilibré ny énergieny. Mihoatra ny 4,1 bovie ny tahany ilay dimension'le olona anankiray, izany hoe tsy unité bovie intsony eto fa dimension, izany hoe efa dimensionaly ny angovon'ilay olona, ny taux vibratoire raha ohatra ka mihoatra ny 4,1. Ny unité bovie na ny UB dia singa fandrefesana ampiasaina amin'ny radiesthésie sy géobiologie anombanana ny tahany vibration amin'ny toerana vatan'olombelona na vatana biby na zavatra iray. Aza ampiasaina amin'ny taotra sy ny fanahiana lava ny énergienao. Ny rehetra dia angovo, ampifanarao amin'ny fanirianao ny angovinao dia ho tanteraka ny fikasanao. Hoy i Albert Einstein. Mihetsika daholo ny zavadrehetra eto tany, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Izay andefasanao ny eritreritranao dia any daholo ny andehanany angovinao rehetra. Raha maniry asa ianao ka mieritreritra ny tenanao efa ao anatin'ilay birao mandridina ny mpiara-miasa aminao dia mankany daholo ny angovinao rehetra ary tsy maintsy tanteraka ny fikasahanao. Raha manay lava ianao na matahotra lava hoe mety tsy ho azoko ty asa ity, mety tsy hivaly izay asa izay dia mandeha daholo ny angovinao ary tsy maintsy tanteraka ihany koa ny fanirianao. Na inona ny ataonao zany, na inona na aiza na lehanao dia manaraka foana ny angovinao. Raha feno taotra ianao dia any ny alehan'ny angovinao rehetra ary tanteraka izay rehetra manoloana sy manodidina mifandray amin'ilay tahotra apetraka ao. Raha manana fatokisa-tena ianao dia mankany daholo ny angovinao rehetra ary tsy maintsy tanteraka ihany koa izay rehetra mifanaraka izay fatokisa-tena ataonao izay. Ny ahafantarana ny olona iray fa ambony energia izy dia hita avy amin'ny alalan'ny heriny, amin'ny ankapobeny, ny fahasalamana, ara-pihetsem-po ary ny eritreritra. Ny vibration avy dia matetika miseho toy ny fahatsapana fiadanana ao anaty, fahaizana misarika hetsika tsara na hetsika pozitiva, hery matanjaka, fitombohan'ny intuition ary fifaliana amin'ny fiainana. Ahafantarana ihany koa fa manana taux vibratoire ambony ilay olona dia mamirapiratra fifaliana ny fiainanao iray manontolo. Falifaly lava ianao na tsara na ratsy ny zavatra manjo anao, mamoaka angovo tsara miabo anao ary izany energia ambony izany dia mampirisika anao sy mameno ny manodidina anao amin'ny tsiky sy fomba fijery miabo manodidina fiainanao iray manontolo. Mety mba efa mahatsikaritra ianao fa misy toerana iray, misy olona be be ohatra, matetika dia misy olona iray miditra amin'ilay toerana, tsy dia manana tsara tarehy be manao ahoana ilay olona na fiakanjo meboebe na hoe extravagante ilay olona, fa olona tsotra fiakanjo, tsotra fiakanjo tsara izy nefa rehefa miditra ao amin'ny toerana anankiray izy dia mitodika daholo ny olona rehetra, taitra daholo ny olona rehetra fa mitodika ny aminy. Tsy ny tarehiny na ny fiakanjony nanaitra ny olona fa ny angovo izay entiny ao anatiny sy mivoaka ety ivelan'ny vatany. Rehefa mandalo na rehefa miteny ilay olona dia te hiaino azy foana ny olona rehetra. Matetika ireny olona mieritreritra misy karazana vehivavy tsy dia tsara tarehy, tsy dia mivaky loha amina fiakanjo tsara, misy lehilahy tsy mivaky loha amin'ny fiakanjo na tsy dia tsara tarehy fa dia mahazo vehivavy tovovavy be. Ny vehivavy somary tsy mivaky loha amin'ny fiakanjony sy ohatrohatran'izay mahazo lehilahy tovolahy be ohatrohatran'izay. Tsy miendrika ety ivelany no tsapaina sy sotomin'ilay enerjian'ilay olona fa ny endrika ao anaty na le energia ao anaty. Ary tena ianao tsy indraindray hoe tena olona manam-bitana izay ataonao rehetra mety daholo. Mieritreritra hoe
ahita vola latsaka eny andalana ianao zao raha ao an-trano dia rehefa mivoaka ny trano ianao dia mahita tokoa. Tsy misy na inona na inona ao anaty paosinao sy ny ao an-tranonao nefa ianao mino fa rehefa mivoaka ny trano ianao dia ahita vola be. Lasa tokoa ianao mivoaka ny trano matoky tena tsara, tsy miraharaha izay zavatra hitranga eny ivelany eny fa ny fantatrao dia rehefa miverina ato trano ianao dia tsy maintsy miantsena na mividy zavatra tianao ary mitondra izay zavatra tianao izay miverina any an-trano. Mifanena tampoka amin'olona efa ela tsy hitanao ianao, manome fanampera-tampoka anao iny olona iny na manome asanao dia azahoanao vola. Mihoatra ilay vola noeritreretinao aza no azonao. Mifanena amin'olona tsy fantatrao akory ianao mitantara zavatra aminao ilay olona dia manome fanampiana tampoka anao ilay olona ho fisaorana anao ny anoanao azy na dia tsy nanampy arak'evitra ilay olona azy ianao fa ny heno azy fotsiny dia manome fisaorana anao izy. Izany no antsoina hoe alignement d'énergie na fifanarahana angovo. Aligné amin'ny énergie rehetra ao anatin'ny habaka ianao satria ny énergie ao anatinao dia aligné tsara, équilibré tsara ary noho izay alignement zay dia mivoaka aty ivelany ilay alignement dia aligné amin'ny énergie rehetra atao anatin'ny habaka ianao. Io alignement io no mahatonga anao manana fahatokisa-tena, tsy nanisy tahotra na aiai satria équilibré ny angovonao ao anatinao ka izay rehetra tenenin'ny vavanao dia tanteraka, izay rehetra tenenin'ny vavanao tanteraka, izay rehetra eritreretinao dia tanteraka. Tsy hoe masimbavy ianao na masimbavy ilay olona fa mifandahatra tsara amin'ny univers ny énergie, aligné tsara amin'ny univers ny énergienao. Mihevitra izy fa mety ho anjely no miaro azy, mihevitra ihany koa hoe Zanahary na Jesosy no miaro azy sy manampy azy. Raha ny énergie ao anatinao mifanaraka tsara dia mifanaraka toy izany ihany koa ny énergie ety ivelany. Raha misy loza anjoanao dia avilon'ny univers lalany ianao na hatao mitara amin'izay toerana alehanao ianao na very lalana fotsiny izao ianao nefa ny lalana fantatrao sy falehanao isan'andro ihany dia toy izay ny fiasan'ny univers rehefa mifanaraka aminy tsara ny énergie anao. Matetika dia inconscient no iainan'olona izany zavatra izany, tsy fantany izay zavatra mahafinaritra be manjo azy fa inconscient no iainany an'izay ka ao amin'ny ara-panahy dia mila avadika ho conscient izany rehetra izany. Tiana tenenina amin'izay avadika ho conscient zay dia ampiakarina ambony ilay hery. Ny olona miaina izany dia mbola any ambanin'ny fo zany no misy ilay angovo. Zay tsy midika akory hoe negatif ilay olona na ambany ny énergie, tsy ambony dia ambony ny angovony ilay olona saingy mila ampiakarina ny etapin-doha, zany hoe any amin'ny loha no misy ny conscient. Mihoatra ny fo, rehefa mihoatra ny fo ilay hery dia mivadika conscient ary feno fahalalana, fahendrena, fahaizana feno ilay olona. Hainy mamoaka ny fahaizana, harena, fahasalamana avy ao anatiny ary hainy sy mora aminy ihany koa ny mizara izany rehetra izany amin'ny manodidina azy ety ivelany. Amin'ny ankapobeny dia toy izany daholo isika rehetra, olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, talohany namoronana olombitsy programa analavirana ny fanahy sy ny saitsika ary ny vatantsika. Nisaraka ny vatana, saina, fanahy ka izao manaraka ny programa petraka ao anatin'ny saina fotsiny no sisa ataony maro nefa tsy mahatsapa tena intsony hoe manao fiainana mitovy ihany ane izy iny, sady tsy mandroso no tsy miemotra fa raha mandroso miakatra dia tafidina indray dia miverina toy ny tamin'ny voalohany indray. Ny olona manana vibration avy dia manana hafanam-po amin'ny fampandrosoana manokana na développement personnel na développement spirituel ary miezaka ny ho tsara indrindra miakatra foana ny haavo ny vibration ny avo ny ara-panandry. Manome fotoananao indray manaraka dia manome fisaorana anao nanaraka hatramin'ny farany. Veloma.